ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika rehetra ry afaka ohatratra ity alatsinainy fa 9 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny lioka toko fahasivy andiny fa 7 ka hatramin'ny 12. Lioka toko fahasivy andiny fa 7 ka hatramin'ny 12. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary no nandroso teny andarana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao na aiza le ianao. Fa ho Jesosy taminy, ny amboa aolo manandavaka ary mivoromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha fa io kosa izy, tompoko, aoka aloha mba andevina ny raiko. Fa ho Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehanaka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany fa aoka aloha andehanao veloma ny ao an-tranoko. Fa ho Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangatariana ary mierika ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray masino, manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny mikasika ny zavatra miandry ny mpianatra Jesosy na ny tokony ho toetra ny antsoina hoe mpianatra Jesosy no resahina eto amin'ity filazantsara araka ny lioka toko fahasivy mofinaina voalahatra ao antsika ity ry havako malala, ny mpianatra Kristy. Ny teny hoe mpianatra dia miverimberina tokoa ao amin'ny soratra masina ry havako. Ary teny isan'izay teny fanalahidy mihitsy ny teny hoe mpianatra. Jesosy aza moa dia nanafatra manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. 300 latsaka kely no iverenany teny hoe mpianatra. Ary tsy Jesosy rery akory nanana mpianatra fa hatrany amin'ny testamenta taloha dia voalaza fa nanana mpianatra Mosesy ohatra, hatrany andro Mosesy, Josoa dia mpianatra Mosesy, Elisa dia mpianatra Eli, sy ny hafa rehetra dia hatrany amin'ny testamenta taloha, nisy ny sekoly mpaminany, i Samoela dia nanana mpianatra. Fa izay tena zava-dehibe amin'ny toetrany mpianatra ambaran'ny soratra masina dia mifamato-piainana amin'ny mpampianatra ny mpianatra. Ny mpampianatra dia mampita tsy hoe fahalalana ihany, fa toetra sy toe-panahy mihitsy amin'ny mpianatra izy. Ary ny mpianatra kosa dia mianatra, tsy hoe mianatra ihany, fa makatahaka koa mihitsy aza ny mpampianatra izy. Adidin'ny mpampianatra ao amin'ny soratra masina ny mampita izay rehetra fahalalana sy maha-izy azy ao amin'ny mpianatra. Ary ny mpianatra dia fantenana mihitsy, ary ny mpampianatra dia fantenana mihitsy koa eo anivon'ny fiarahamonina. Sarobidy ara ny toeran'ny antsoina hoe mpianatra sy ny mpampianatra. Miara-mivoatra ny mpianatra sy ny mpampianatra. Ny mpianatra dia manakivoatra isan'andro hanaraka izay fivoahana takin'ny mpampianatra. Tsy ohatran'ny fomba ampiasainantsika mpampianatra sy mpianatra ankehitriny ny ambaran'ny soratra masina hoe mpampianatra. Tena kendren'ny mpampianatra mihitsy izay ioaran'ny mpianatra ny mpampianatra. Tsy tokony adonontsika izany rehefa ko malala fa indraindray mantsy ny hitantsika amin'ny fampianaran'izao tontolo izao dia any anivon'ny asa-pikaroana maro samihafa dia atao hoe mahay ny mpampianatra rehefa tsisy mandimby mihitsy izy. Atao hoe mahay ny mpampianatra rehefa sarotra dibiasiny izy. Atao hoe mahay ny mpampianatra rehefa miteny ny olona hoe tena tsy voasolo izy. Fa tsy dia izay loatra ry havako ny toetra ny mpampianatra tany amin'ny vanim-potoana nataontsika hoe antikite. Raha ohatra ka raisina fotsiny amin'ny lafin'ny filozofia ohatra, dia ataontsika hoe teo amin'ny Socrate sy Platon, na teo amin'ny Platon sy Aristote sy ny tahaka izany, dia tena na teo amin'ny Jesosy ny mpianatra indrindrindrindra. Jesosy aza moa dia niteny hoe anao zava-dehibe noho izao azy anareo. Tena ny mpampianatra dia manaiko hosongonan'ny mpianatra.
tsy tafita ny fampianarana raha toka tsy voaohatran'ny mpianatra ny mpampianatra de tsy mandroso zany tsika raha ohatra ka izay hain'le mpianatra ihany zay hain'le mpampianatra ihany no averimberin'le mpampianatra de tsy mandroso zany de tsisy fandrosoana zany fa tsy maintsy ataon'le mpampianatra isongona n'lay mpianatra an'le mpampianatra mba hatonga androso azay mandrakariva no hita ry avako manara hitatsika eo amin'ny sehatry ntaontsika hoe reo grande découverte mitonjato fa 7 de nanomboka tamin'ny hoe fampianarana io tsy fampianarana lafiny akademika be ty hoe tany amin'ny université natahaka zany fa ny fananany olona ntsona hoe disciple hoe mpianatra no volavolaina mba handimby raha ohatra ka mpampianatra tsy misy mbandimby zany de aleo tsorona fa tsy naina mpianatra izy raha ohatra ka mpampianatra ny nampianatra ka tsisy afaka mandimby azy de aleo tsorona fa tsy naina mpianatra izy fa ny mpampianatra de manomana ny mpandimby azy ny mpampianatra de manomana zay anoro azy mba afaka isongona sy anao mihoatra lavitra no zay efa ny sy vitany ary zay na tsony hoe mpampianatra de azonao azy zany raha toka mamaky tsara ity andininy fa 7 ty jesostsika momba ny mpianatra te anaraka an' jesosy nitaky zavatra mafy jesosy tsy hoe mila vaniny jesosy raha nitaky zavatra betsaka tamin'ny mpianatra raha ohatra ka nitaky fahafoizana fandava tena tamin'ny mpianatra jesosy tsy hoe mila vaniny jesosy satria ireo mpianatra reo no andimby azy reo mpianatra reo no anoy ny fotom-pisainany zay mahatonga azy namafatra hoe anao mihoatra lehibe no zaho azy anareo avako malala misy toetra vitsivitsy ary reto izay tokony ho takatry tsika mpianatra jesosy itsika kristianina mpianatra jesosy itsika pino itsika fiangonana mpianatra jesosy de hoy ny andininy fa 7 sy ny 8 nisy olo anankiray nanao hoe za jesosy mba te ho mpianatra ao hanaraka anao a midikany de hoe za nolo tena ho mpianatra ao naiza le anao zay mihitsy moa ny midikany teny hoe disciple mpianatra de ny hoe za de anaraka anao naiza misy anao de hoy jesosy manao hoe ny amboly manandavaka ny voromanity manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay ipetrahany lohany zany hoe raha jerena tsorona de tena nambaran'i jesosy mihitsy ny zavatsarotra miandry azy miandry ity mpianatra ity ny teny hoe anaraka anao anaiza tsy hoe mila vaniny jesosy ka tsy tia olona mpanaraka azy loatra tsy zay tsy hoe mila vaniny jesosy na tsy tia rahany jesosy fa tia metraka ao an-tsain'ity olona anaraka azy ty fa tsy arak'izay mety ho eritreretiny ny zavatra miandry azy amin'ny fanarahana ny tompo tsy nazavain'ny lioka ny dikany hoe inona ny tanjon'ilay olona raha nahitany jesosy izy miandro zavatra inona izy eo mpanarahana an' jesosy miandro fahafianompiainana ve izy miandro trano tsara be trano soa tsara ve izy miandro vola mikarena ve izy miandro voninahitra ve izy fa zao nambaran'i jesosy ny zavatra miandry azy hoy jesosy manao hoe raha mpianatra ianao de zao ny zavatra miandry ianao de zao jereo tsara fa na fialofana aza tsy manana ny zanak'olona tsy fantatra mazava mivaly tenin'ilay mpanaraka an' jesosy rehefa aveo hoe nanaraka an' jesosy marina tokoa ve izy taorianany tenin'ny jesosy fa nytiany jesosy ao an-tsaintsika ry havako ity tantara ity zany tsy fitantarana loatra n'lay olona ny zava-dehibe fa mametraka lesona ho atsika kehitriny itsika mpanaraka ny tompo itsika mpianatry ny tompo manana izany toetsain'izany ve hoe vonina anaraka ny tompo naiza le ary lay tompo arahantsika de tompo tsy mba manam-potoana hipetrahana tsy mba manana-potoana ilomanosana eto am'izao tontolo zao fa tompo izay manana faharetana miaritra ary de izany le avako nytoetra ny mpianatry ny tompo tsy manana fiorenana ity an'ity zao tontolo zao ty tsy hoe tonga eto am'izao tontolo zao hitady fiadanana aranofona arak'izay mety ho hita am'ireo mpampianatra nalaza tamin'ny androny antikité hoe nanana zavatra maro isan-karazany de io jesosy manao hoe za tsy zany raha miaraka amiko ianao fa ny faharoa de zao etsy misy olona ny teny tamin'i jesosy manao hoe za anaraka anao fa misy faharoa kosa ndray nytenenan'i jesosy manao hoe ianao ndray kosa manaraha
misy kajin'olona roa zany eo, ny anankiray nandray fanapahan-kevitra hanaraka an' Jesosy, misy kosa mitondroan' Jesosy manao hoe enao manaraha. Mety ho karazan'olona samy hafa mihitsy izy ireo raha amin'ny lafiny fitokiana filazantsara. Misy manolo tena hoe za tompo anaraka anao, misy kosa tondron'ny tompo anao hoe ianao manaraha, de hoy lay nytenen'ny tompo anao hoe ianao manaraha, de hoy lay olona manao hoe tompo za de andevina ny raiko ka aleo rery mba mety aleo aloha andevina ny raiko. De namaly Jesosy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehana ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Misy tantara mitovitovy amin'izy io de ny fiantsonan'ny Elisa. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 manomboka amin'ny 9:20. Toy izao le tantara. Elisa de tantsaha, de teo am-panatanterahana ny asa mahatanjaha azy Elisa. Hoy ny filazan'ny bokin'ny mpanjaka azy hoe nanana omby 420 miasa Elisa. Be de be zany omby 420 zany ary miasa tsorororo eo. Zioka 12 zany no miasa eo an-tanimbariny Elisa. Matoy Elisa manana omby 420 miasa de manana tanimbary lehibe de lehibe zany. Ngamba ny mety hitantsika tia ambany vohitry Madagasikara de omby anankiroa na enina rabetsaka indrindra ny miasa eny an-tanimbary. Zioka omby mizioka enina zany hoe zioka 3. Fa ny asan'ny zioka ny omby miasa amin'ny tanimbariny Elisa, hoy ny mpitsaka voalohany toko 7:20 de omby 420, omby mizioka zany zioka 12, ary Elisa tia mizioka farany. De nahitany Elisa ny asa mafy, Eli de natsipy ny Eli teo amin'ny Elisa ny kapotiny. Lay akanjo be tafiny iny zany, ny dikan'iny de miantso any Elisa ho mpianany zany Eli eo. De hoy ny filazan'ny bokin'ny mpanjaka azy, de niteny Eli manao hoe Elisa tamin'ny Eli manao hoe eny manaiky any afy zao, aoka aloha mba hanoroka ny raiko amandreniko. De hoy ny valiten'ny Eli tamin'ny Elisa, mandehana fa za moa maninona anao, hoy Eli. Dia lasa Elisa nandeha namono omby, novonono ny omby anankiroa tamin'ny 420, de nasainy ny fianakaviana, ary rehefa nasainy ny fianakaviana sy ny fiarahamonina de lasa izy nanaraka ny Elisa rehefa avy eo. Mitovitovy amin'ty fanohanana resahan'i Jesosy ty zay bokin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 zay. Inona ny mahasamy hafa azy? Ity olona tenen'ny tompo ty manao hoe ianao manaraha de zao nitady zay fomba rehetra hialana am'ilay antson'ny tompo izy. Elisa kosa de izao raha nanao veloma, raha ny teny izy manao hoe anao veloma anoroka ny ray aman-dreniko dia tsy nitady hialana mihitsy izy, fa nitady kosa tsodrano sy fisarahana amin'ny fomba mahafinaritra amin'ny fianakaviana, ary de namono omby mihitsy izy, de nilaozany ny fananany rehetra. Fa ity eto ty kosa na le voalohany na le faharoa na le faharoa na le fahatelo lay niteny hoe anaraka anao fa alao aloha no velomany ao an-trano, de samy nitady fomba hialana am'ilay antson'ny tompo. Ry avako malala, ny mpianatry ny tompo zany, zay ty no tokony toetra ny mpianana eto ka tokony ho toetra antsika pino, de zao ny fahafoizana. Ny dikany hoe avelao ny maty andevina ny maty eo aminy de zao lehibe no ny fiainam-pianakaviana Andriamanitra. Lehibe no zay heverintsika eo lahara-pahamehana ny fanarahana ny tompo. Ndray mantsy ry avako malala, ampandeferin'ny olona ny asan'Andriamanitra. Ny mpianatry ny tompo ry avako malala de tena manao ny antso ho zava-dehibe. Ngamba mety mieritreretintsika hoe fa ahoana koa ary Jesosy no mila vaniny ve izy, nahoana no tsy averany hifanao veloma amin'ny fianakaviana akory? Tsy zay loatra. Tsy ny tompo mihitsy no mampisaraka ny olona amin'ny fianakaviana. Fantatsika fa marina amin'ny Baiboly manontolo zany. Fantatsika fa amin'ny Baiboly azy de miteny manao hoe ny lalàna ny didy folon'Andriamanitra didy 5 manajany rainao sy ny reninao. Fa izao
ny tianyny tompo ao a-tsaintsika tsy hoe mampisaraka antsika amin'ny fianakaviantsika na am'ray aman-drenitsika ny antson'andriamanitra tsy zay loatra ny tiany tompo tenenina fa ny tiany tompo tenenina hoe ny mpianatry ny tompo de mahafoy ny zavatra rehetra. Tsy mora mantsy ry avako malala ny fanarahana ny tompo. Rehefa mandeha eny an-tsena eny ianao ndraindray de mahita azo fijaliana midy mora. Makeny am'le librairie ianao de mahita azo fijaliana mora de mora ery ny vidiny. Nefa nge ry avako malala ny azo fijalian'i Kristy tsy mora vidy e. Mahita azo fijaliana kely amidy mora ianao, eny tokoa tsara ny azo fijaliana midy mora mba hananan'ny olona tsiraray avy, fa tsy tokony ho adononao eo ampividianana ny azo fijaliana mora be iny, fa mora kory nanavotana antsika. Lafo vidy ny azo fijalian'i Kristy zay vidina mora iny, fa tonga mora fotsiny ny azo fijaliana vidinao, ataonao asa haingo-trano ve tsy maninona, ataonao haingona birao ve tsy maninona, fa lafo vidy ny rano Kristy vao nahatonga anao ho mpino. Zay mahatonga ny tompo eto, sarotiny amin'ny mpianatra de mpianatry Kristy. Raha tsorina ngery avako malala tsy de tena zao tahaka ny toetra ny fiangonana sao ange ny fiangonana naorony tompo e. Na ny alehibeny na ny rafitra na ny fandaminana sao ange tsy arak'izany ange fiangonana orony tompo nge fiangonana zay tahaky ny communauté tahaky ny fiombonana e. Faka fantatra daholo ny olona ho amin'ny mifampitaiza, mifanitsy, mifanampy, mifanohana, zany ny fiangonana ny renan'ny tompo azy. Fa ity fiangonantsika lehibe mihezinezina mirafitra tsy hoe tsy ilaina akory zany, zay moa takiny ny toetrandro ankehitriny, zay isika fa izao tsy tokony ho adonontsika le tena izy. Tsy maninona zao ny rafitry ny fiangonantsika ngeza be eran-tany, tsy maninona fa zao ny tena izy de tsy tokony adonontsika. De lay fahalemem-panahy fiangonana, lay fiangonana matsiaro hoe tena iray tampo, lay fiangonana idodododon'ny olona reraka, idodododon'ny olona nona, idodododon'ny olona manana ady am-panahy, idodododon'ny olona zay rehetra mana fahasahiranana, zany ange ny fiangonana ananorenan'ny tompo azy. Kristianina afaka mifanasa tongotra, kristianina afaka mifamela, kristianina afaka mifandray am-po, zany ange nanorenan'ny tompon'ny fiangonana. Zany ve ny fiangonana ankehitriny ry avako malala. Fantatrao fa mety ho zany amin'ny ampahany fa tsy zany amin'ny ampahany. Ary rehefa tsy zany amin'ny ampahany de tokony hibebaka tsika. Tsy midika koa zany andeha zany de tsy atao hoe fiangonana io fa fiangonan'ny tompo io ry avako malala. Fa izao tsy tokony adonontsika lay tena izy, lay tena nananganan'ny tompo azy. De mpianatry Kristy ny fiangonana. Mpianatry Kristy zay mahafoy ny zavatra rehetra, tsy andevozony zao tontolo zao. Fiangonana indray nampino zay tena manao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra sy ny fanoloran-tena. Ry havako malalo, eto am-pamaranana. Antsony ny tompo ary ianao no ny asany. De ianao ve lay niteny tamin'ny tompo hoe manao hoe za tompo anaraka anao. De raha ampahafantariny ny tompo anao manao hoe zao anaraka ianao, fandalo zavatsarotra ianao, hiasa mafy ianao, ahafoy zavatra isan-karazana ianao. De inona ny valiteninao? Lay lehilahy nyteny an'izany eto de tsy niteneny lioka ny valiteniny satria tsy zay ny zava-dehibe. Tsy ny valiteniny lay lehilahy eo ny zava-dehibe, fa ny valiteninao. Atsoiny ny tompo ianao, andao anao anaraka. Andao ianao anompo ao anatin'ny fiangonana, andao hizara fifaliana amin'ny fiarahamonina, andao hizara hitaiza ny fiarahamonina, andao hitory ny filazantsara, andao ahafoy, andao hitona ny olona ho mpianatry Kristy. De raha ambaran'ny tompo aminao zany, ianao zany miteny za tompo anaraka anao hanompo anao ho tonga mpino aho. De raha tenenin'ny tompo anao manao hoe andalo zavatsarotra ianao, de inona ny valiteninao? Inoko fa mbola hiteny anao manao hoe tompo anaraka anao anaiza anaiza. Fa ny faharoa, sao de ianao koa le antefan'ny antson'ny tompo anao ianao io mavy manaraha. De sao de sanatria lay mifanjana manao eny tompo za alao aloha za fa mbola anao katekomenina ve za mbola alao aloha za ho afaka baka.
anao diakona ve alao kely aloha hananam-bola kely, anao braony sampana ve andraso kely aloha fa mbola ohatra ny sahirakirana kely, anao avianao atsonony tompo avianao mba iara-miasa amin'ny fiangonana anao zao andraso kely aloha fa mbola tsy tena masiny mbola aleo andry zareo masimasiny reny io e no fiainako ty mbola manahirana ny vadiko tsy milamina ny zanako tsy hita alao le tompo avako malala manao zay alana so le zay sanatrianao na tahaka ilay anankiray manao hoe eny hanaraka anao ihany aloha tompo fa aleo aloha mba anao velomany ao an-tranoko de tenenan'ny tompo manao hoe tsy misy olona mitana angady tarina ny olona rehefa mitana angady tarina de tsy mahazo merikerika misy karazana misy angady otrany angadin'omby ety amintsika reny de raha vo midifitra raha vo mivily le angadin'omby de zao manimba zavatra de zay narain'ny tompo ohatra hoe tsy misy olona mitana angady tarina zany ka atsotsoina de mierikeritra de mierika lay olona mitana an'lay angady tsy zany fa tsy maintsy mifantoka tsara izy mantana n'io angady tarin'lay omby io mba hatonga n'lay omby andeha hity tsara sy lay angady hity tsara amin'ny faritra zay tokony ho asaina de tandremo ary avako malala aza-piandrasina ny asan'ny tompo ataovy lahara-pamena satro-boninahitra ny mahampianatra ny tompo aza manahy ianao fa tsy nisy na iray aza ray mandeha peterana ny teny tamin'i Jesosy nanao hoe Jesosy de inona zany mba zavatra mba ho anay zay nanaraka anao ty de hoy ny tompony teny tany manao hoe lazaiko aminao ry Petera fa tsy misy mahafohy trano na reny na ray na reny na inona ka tsy handray valim-pity avy amiko ry avako malalo ny tompo de mpampianatra tsara ary mahafantatra izay hitondrana atsika fa meteza ho mpianatry ny tompo ary meteza hitaona mpianatra ny firenena rehetra ho an'ny tompo aza-piandrasina ny tompo anio izy no miantso anao anio izy no mitona anao hoe manaraha de meteza hiteny hoe tompo anaraka anao na inona toetrako na inona zavatsarotra lalovana amin'ny asanao na inona vato misakana de nenao Andriamanitra nataoko aloha hoy ny tompo aminao manaraha azy ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa miantso anay ianao miantso anay anaraka anao miantso anay ho tonga mpianatra ao tompo fahasoavana lehibe tokoa zany satria tompo-pahasoavana omenao anay de azavelanao ifanjany zay azavelanao mampiandry ny antsonao zahay ary ataovy takatray koa fa ny antsonao de antsom-pifaliana antsom-pitiavana antso andalovana zavatra sarotra kanefa antso ny fandresena de taio ny kristianina tsiraray avy tompo am'izao andro sarotra izao am'izao vanim-potoana farany zao ka mahatonga ny olona miala amin'ny antsonao azy indraindray ampahirezo ny kristianina tsiraray avy tompo hifikitra amin'ny antso zay no itsonao azy avy ka na inona lalovana na inona setraina de hiteny manao hoe anaraka anao a tompo na aiza hitondranao de zay rehetra mandre ny antsonao tompo amafiso ny finoany amafiso ny fanantenany arovy amarino amin'ny mpianatra ao rehetra de mpino sy ny kristianina tsiraray isa tokantrano ny teninao fa ny mpanomponao ny mpianatrao ianao ny miaro azy ianao ny miatra azy de jereo ny isan'andronay Jesosy amarino nay ny teninao fa manompo Andriamanitra velona izahay ary momba nay mandrakariva ny tomponay mandra-piary tonga ny fihafarany zao tontolo zao amin'andro zao Kristy mpamonjy amen.